eo amin'ny sihatry ny fampianarana kosa indray dia ny fahendrena sy ny fankatoavana no isan'ny tena nampiavaka azy nandritra ny fotoana izay ny anarany. Iza tokoa ary i Rakotoarinoro Niony Alicia izay zazavavy 17 taona nahazo mention très bien tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo. Ndeo jerentsika ary izay sary izay. Rakotoarinoro Niony Alicia no anarany, zazavavy 17 taona nahazo mention très bien tamin'ny fanadinana baccalauréat farany teo. Ny fahendrena sy ny fankatoavana no anisan'ny tena nampiavaka azy nandritra ny fotoana izay nianarany. Hoy hatrany Ramatoa Lucie Razafindraimbe, taleny sekoly Le Capucines Ankerana Kadindramamy. Fiatrehana dia vonona foana ny mpianatra, vonona ny mpampianatra, ary indrindra vonona ny tale amin'ny fitarian-dalana ny ireo rehetrarehetra zany amin'ny fanomanana ny fanadinana isataona. Fihetseham-po dia tena faly dia faly satria Niony dia zaza tena hoe ohatra hoe zanako lycée Le Capucines nanomboka tamin'ny petite section teto izy dia hatramin'izao izy izay izany vao hiala aminay. Faly amin'ny fahafahany, tena faly dia faly, ary i Niony dia zaza tena mianatra be, hiendry, manana compréhension be izy par rapport amin'ny namany, ny mpitantana sy ny rehetra. 19 taona ny zandriny indrindra tao amin'izy ireo ary 12 taona ny zokiny. Samy nahita fahombiazana avokoa anefa izy ireo. Ary eto Niony dia mamoaka ny hafaliany sy ny fitaintainany nandritra ny fiatrehana ny fanadinana. Tena faly be satria misy ny teny foana hoe sarotsarotra dia tsy dia matetika misy mention très bien série C, dia efa nisy nampionina ihany hoe tsy maninona kira mention bien ohatr'izany, dia efa miezaka hoe hiomana amin'izay fa faly be avy eo mivoaka ilay izy très bien ihany. Zato isan-jato ny vokatra azo hoy hatrany ity mpanabe rehefa mipetraka ny toromarika tahaka ny fampianarana, ny discipline sy ny fahaiza-mankatony teny. 20 izy ireo, ny eo nahazo ny mention très bien squad C, enina kosa nahazo ny mention bien, ny 7 assez bien ary ny 9 no passable. Na dia nisy ary ny fidinana tamin'ny fahafahana baccalauréat tamin'ity taona ity dia misy hatrany ireo tanora izay sandratra tahaka ny Niony izay mbola tanora dia tanora tokoa.